Misaotra indrindra ray aman-dreny. Ny vorona tsy taitram-baso no voalaza fa matory andro, ny torimaso taitran'aponga ny voambara fa hoe nodimandry. Ny FKTLM tsy afa-po tamin'izany fandraisan'izany dia isan'izay tsy mahay makasitraka. Noho izany dia hitondra ny feon'ny FKTLM, hitondra teny fankasitrahana sy fisaorana ny filohan'ny FKTLM. Mampandrosanao Ramatoa Filoha, manome anao fitenena ampanajana. Makasitraka indrindra tompoko amin'ny fanomezana ny fitenenana. Tsy hita ny sary fenitra noho ny toetrandro, saingy tsy hay kosa ny tsy hanonona. Anareo mpiandraikitry ny fitondram-piangonana manana ny toeranareo sy ny azanareo sy ny voninahitrareo ao anatin'izao fiangonana Luterana Malagasy izao tary ny filohan'ny fiangonana Luterana Malagasy. Ary anareo mpitondra fanjakana indrindra ianareo izay manatrika eto tary n'Andriamatoa Governoran'ny faritra. Isika FKTLM tary ny birao sy ny komity nasionaly, ny kristiana rehetra izay manatrika ity fotoana ity. Ny fisaorana an'Andriamanitra dia zava-dehibe indrindra ho antsika satria izy no fahatanterahany zava-drehetra. Raha nanomboka tamin'ny alatsinaina 20 aogositra 2024 isika no niaina ny zakabe faha 20 ny FKTLM dia tonga amin'ny famaranana izany amin'ny ity 17 aogositra 2024 ity. Misaotra azy lehibe indrindra isika satria na dia teo aza ny mety ho sakana samihafa tsy nahafahantsika nanatanteraka izany zakabe izany dia tanteraka sy tontosa tamin'ny anarany izany. Ary indrindra ankasitrahana ihany koa ny fitondran'Andriamanitra izay niainantsika teto, niainantsika ny fampianarana, nazontsika ny toriteny, nitoriantsika ny filazantsara ankira satria dia fitoriana ny filazantsara tokoa no ny tanterahintsika tamin'ny hira sy ny talenta, ny nifakahitantsika tamin'ireo rahalahy sy anabavy manerana ny sinoda 20 dia ankasitrahantsika ny fitondran'Andriamanitra izay nahavitana izany rehetra izany. Fa tsy hay koa ny tsy hitondra fankasitrahana ny amin'ireo fiara-miasa maro be ka isan'izay nahatontosa izao zakabe faha 20 ny FKTLM izao. Ifonana tompoko, raha toa nisy izay mety ho latsaka teny anelanelan'ny teny, kanefa koa izay rehetra efa voatonona dia tsy ho tanisaina intsony fa ankasitrahana indrindra nefa. Ny fiombonana asa tamin'ny synodam-paritany Manakara, tamin'ny KTLM synodam-paritany Manakara, tamin'ny skoto synodam-paritany Manakara, tamin'ny diakona synodam-paritany Manakara, eny tamin'ireo komity mpanomana eto amin'ny synodam-paritany Manakara. Sitraka eto matory izay rehetra no tanterahinareo. Andriamanitra hamaly fitianareo amin'izay rehetra fikarakarana tsy natorianareo andro ary tsy nalalanareo alina fa dia nataonareo izay azo natao rehetra mba natanterahana ny fandraisana izao zakabe izao. Ary tsy adininay ny fiara-miasa lehibe indrindra tamin'ny fitondram-panjakana hatreto an-toerana ka hatrany amin'ny foibe satria ny fisininy izany fiara-miasa izany no nisokafa ny tanànan'ny Manakara handray reto vahiny marobe sy nahatanteraka ny fanaovana ny zakabe teto amin'ity toerana ity ary indrindra ny amin'ireo serasera samihafa na ny amin'ny fandriam-pahalemana na ny amin'ny fandaminana ankapobeny. Anterinay fa misaotra amin'ny fohy izahay na dia fohy teny aza noho ny zavamisy izay iainantsika ankehitriny. Tanteraka ny zakabe FKTLM faha 20, ny fankandre tsara isika rehetra teto, ny fankahita somatsara ihany koa ary ny galapona ireo antoko-pihira tamin'ny fanatanterahana ny hira sy ny talenta. Misaotra manokana ary miangavy indrindra ny président directeur général mba handroso ety anoloana dia ny PDG ny la précision. Maneho fankasitrahana feno. Mivady mba mangataka any madama hiara mitsangana monsieur le PDG azafady indrindra tompoko. Misaotra indrindra anareo mivady manatrika ity fotoana famaranana ity ary efa teto hatramin'ny omaly. Saingy evernay ho toy ny efa teto mandrakariva ihany koa ianareo tamin'ny fotoana rehetra satria dia noho ny aminareo indrindra no nananana ity estrade lehibe midadasika ity ireo jiro sy hazavana
ary ny sonorisation sy ireo olombelona rehetra niara-ny asa teto nandritra izay fotoana lava izay. Makasitraka tompoko tahian Jesosy, ary tsy ampy hitenenanay ny teny fisaorana avy any anatin'ny fonay, ny teny hoe misaotra kanefa izay ihany no misy aloha amin'izao, ary antenainay fa Jesosy izay efa nanome anareo ny fahasoavany tsy manam-pahataperana no mbola hanolotra izany ho anareo isanandro ka hampitombo ny fitiavany ao aminareo, ka na harena na voninahitra na vola na fananana izay natolony anareo dia isaorana iazy satria entinareo manompo izany. Tompoko, ity taratasy fisaorana ho marika izany teninay rehetra izany, ary dia mirary izay raha mirary mba hitoy tahaka izany mandrakariva ny fiombonantsika miasa ato anatin'ny raharan'ny fiangonana. Makasitraka indrindra ray aman-dreny. Tahaka izany ihany koa no hankasitrahana izay rehetra miombona asa eto amin'ity toerana ity, indrindra ho anareo mpitendry zava-maneno, ianareo cœur liturgique, ary ianareo mpandamina eny amin'ny sisiny eny izay tena tsy tazana tetỳ tokoa araka ny tenin'ny président ny synoda manakarateo. Makasitraka tompoko fa lehibe ny fitiavanareo. Ary indrindra koa dia maneho eto ny fisaorana sy fankasitrahana anareo izay nantsona hanatanteraka ny fifaninanana ka nahazo ny larana voalohany avy tamin'ny fananana ny logo ny Zakabe faharoa amby roapolo ny FKTLM dia mba mangataka anareo mirahalahy mba handroso ety anoloana ny mpamorona ny logo izay nahazo ny larana voalohany ka nampiasaina tamin'izao fotoana izao, sy ny mpamorona ny hira izay nahazo ny larana voalohany ka nampiasaintsika nandritra ity fotoana ity. Ny FKTLM dia mankasitraka anareo mirahalahy mianaka noho ny nananana anareo tamin'ny fananana ny hira faneva sy ny logo ny Zakabe. Dia tahaka ny fanao mahazatra dia ireto manolotra fanomezana sy fahatsiarovana ary marika hita maso ny FKTLM, ary maniry indrindra raha maniry ny ampitombony Jesosy ny talentanareo amin'ny fotoana rehetra. Ity takelaka ity dia atolotra anifanilona antenaina Nimroda avy amin'ny KTLM Spima noho ny izy nahazo ny larana voalohany tamin'ny famoronana ny logo ny FKTLM, logo ny Zakabe. Ity takelaka ity dia atolotra any profesora Rajaona Arvonity Narvelo avy amin'ny KTLM Synodam-paritany Antananarivo noho izy nahazo ny larana voalohany tamin'ny famoronana ny hira faneva. Mivavaka ho anareo mba ateza amin'ny fanompoana an Jesosy ary ny hanananareo ny talenta mitoy ho voninahiny ny ireriany. Raha mba azo atao dia aseho ny pakasary ilay takelaka dia hakasary anareo izy ireo. Satra indrindra tompoko. Makasitraka tompoko. Amin'ny famaranana ny teninay dia entinay hatrany ny fankasitrahana an'izay rehetra niara-ny asa sy izay rehetra efa nanome ireo tolotra notononina teto ka nampiasaina amin'izay tandrify azy ireny avy. Dia ampitombony Jesosy izay nialany ny reny rehetra tompoko ary omeny anareo ny fahasoavany tsy manana fahataperana. Ary anankiray amin'ireo tsy voatonina tao anelanelany tao fa isany nandray anjara ihany koa amin'ny fanatanterahana izao Zakabe izao ny ministry ny arena ankibony tany izay nanolotra vola 10,000 ariary ho an'ny fanatanterahana ny Zakabe. Ry KTLM malala, ry FKTLM malala, hianga eto amin'ity toerana ity sika afaka ora vitsy na afaka andro anankiray ihany koa dia hotahin Jesosy ianareo amin'ny lalana ary mandehana milamina tsara amin'ny famonjena ny fodiana. Tompoko, manao ny teny fifonana sy ny fialana tsiny aminareo izahay raha sanatriny ny vava ny zavatra mety ho nanafitohina anareo tamin'izay no tanterahanay tamin'ny fitariana rehetra. Farany mitodika amin'ny filohan'ny fiangonana Luterana Malagasy mivady ny FKTLM manantitra ny saotra sy ny fankasitrahana rehetra tompoko fa nanana ray aman-dreny ny FKTLM, nanana nareo mivady, nanana ny birao FLM manontolo nandritra ity fotoana lehibe ity. Jesosy hanome anareo hery sy fahasalamana satria mbola lavitra sy mbola betsaka ny azakazaka tanterahinareo amin'ireo sampana rehetra amin'ny kristiana rehetra atao anatin'ny fiangonana Luterana Malagasy. Misaotra indrindra tompoko ho voninahitra Andriamanitra ireriany.
tsy madilana ka ho tetenina na hoe manifika andeha ho atevenina izay tenin'ny ramatofilo zay fa tena ao anatin'ny ampy sy feno tanteraka noho izany dia makasitraka anao présidente. Mialohany anolorako ny fiteny manaraka dia misy hafatra tonga ety aminay hoe tohana be zany ny resaka circulation amin'ny vavahady ao ka androany araka ny fandaminana dia tsy voana zany io vavahady io fa hidirana fa raha hivoaka ianao dia amin'ilay ilany ato ambadiky ny tribune ato azafady tompoko. Zay ny fandaminana raisitsika satria mahatonga hafatra zareo amin'ny vavahady ao ny gendarmerie dia tonga tety mihitsy miteny hoe somary sahirakirana kely amin'ny resaka circulation noho izany dia tsy voany io vavahady io fa hidirana fa ato no le vavahady ato andrefan'ny tribune ato no ivoantsika. Zay tsy tsetsatsetsat tsy aritra ihany izay fa iroso atrany isika amin'ny fandraisam-pitenenana. Ny fivezivezen'ny fiara ihany koa indrindrandrindra antony maika zany ny fiara vao tokony hivoaka na hivezivezy eo, tsy tokony hivezivezy zany ny fiara. Ny hazo ny toizakazo, ny vy toizam-by, ny lamba toizan-damba fa ny teny toizan-teny. Manatrika eto ireo ray aman-dreny ara-panjakana izay nanao soroka miara-milanja sy tanana miara-mandray ary tongotra miara-mamindra na lavirarina izao zaikabe fa 2020 ny FKTLM tanterahana eto amin'ny synodam-paritany manakara izao. Noho izany maromaro ireo ray aman-dreny ara-panjakana tonga eto fa noho ny fotoana sy ny toetrandro indrindra noho ny zavatra izay atrehantsika dia sisy olo-tena anankiray avy amin'ny fitondram-panjakana izay hitondra teny ho antsika amin'ny fanohizana izany fitenenana izany. Mampandroso anareo amin'ny mpitiavana amin'ny mpanajana ray aman-dreny hitondra izany teny izany. Mangataka atsika tompon'andray mpanjakana atao anatin'ny faritra tompoko mba hitsangana. Mangataka monsieur le maire koa mba hitsangana. Mandrapatapitra ny teny fiarabana izay ataoko eto. Misaotra an'Andriamanitra isika fa nitolorany an'izao vaninandro anaovana ny zaikabe ny FKTLM eto manakara izao. Isaorana ihany koa ny fanomezana fitenena izay ararotiko iarabana ny ray aman-dreny filohan'ny FLM Foibe miaraka amin'ny Ramatoavadiny, ianareo rehetra filohan'ny synodam-paritany miaraka amin'ny Ramatoavady, ianareo rehetra pastora tonga eto Rangandria. Misaotra anareo amina tanteraka izao fotoana izao, ianareo rehetra tonia izay tonga eto tompoko sy anavahana na iza niza ka dia mitondra ny teny fisaorana ho anareo. Ianareo KTLM rehetrarehetra sy anavana manera Madagasikara, finaritra Rangandria. Misaotra anareo. Mandresa toerana. Faly ny fonay eto manakara. Ravoravo ny fonay. Midobodoboka ny fanahinay satria vangin'Andriamanitra, vanginy Anjely, vanginy Jesus Kristy eto amin'ity toerana ty ary omeny ny toerana ny tany ny teny tsara indrindra. Dia le teny manome ny satroboninahitra. Ilay satroboninahitra no zavaina tamintsika tamin'ny toroteny teo. Zay indrindra no navelan'i Jesosy eto aminay eto, ray aman-dreny mino aho manantena. Fa tsy petrapetraka fotsiny zany satroboninahitra zany ho an'ny faritra, ho an'ny tanàna manakara. Fa hijoro tokoa hanana ny fahendrena araka an'Andriamanitra, ampihetsi-po an'ireo zay mbola tsy nanaraka an'Andriamanitra fa hanaraka manomboka izao, mba ho tanora mahatoky, mba ho tanora ny fampandrosoana, ho tanora ny fahendrena, ho tanora ho aviny izao firenena izao. Makasitraka Rangandria amin'ny teny maro sy fampianarana izay nouvelle belarina teto zay, nomena nay teto manakara miaraka amin'ireo havana maro samihafa manera Madagasikara, dia nigoka ny tsara sy ny soa indrindra zahay Rangandria satria fampianarana mbola tsy heninay no atsaraina ary indrindrindra nampidirina aty am-ponay mba hiainana ary
anarahana ny dian'Andriamanitra makany amin'izao fiainana mandrakizay zany. Zao anefany ny andro ity dia azo lazaina fa ratsy ihany, tsy mahasakana na mahatana asika zany. Zao ny toetrandro eto Manakara, kanefa kosa dia mahatsapa zahay fa ny ray fo aminay nareo anadeo aza ny herikandro ary sisy ny ala teto na de ray ary fa nifikitra tanteraka tamin'ny fampiombonan'Andriamanitra asika ao amin'ny teny dia ny teny fitiavana zany. Manaraka ny teniko dia mitondra fisaorana ho an'ny komity rehetrarehetra ny tenako, mitondra fisaorana ho anareo ray aman-dreny izay natanteraka an'izao fionam-be eto zao ny Zaikabe ny FKTLM izay anisany mampalaza ny Manakara nanomboka tamin'ny alasinainy. Tsoroko aminareo fa malaza Manakara maneran'izao tontolo zao nanomboka tamin'ny alasinainy. Ny angatahanay dia mba hitohizany zany hampalaza azy zany amin'ny soa sy ny tsara rehetra. Zay nangatahanay fa sy amin'ny rasy. Ny soa sy ny tsara nangatahanay mba ho raisinay vahoaka ato anatin'ny faritry fitovinany ho fitaovana indrindrindra hoentinay mpamindroso ny fatra. Makasitaka rahandria ary dia nisodrano anareo ho tonga soamantsara any amin'ny toerana zay misy anareo tsirairay avy Andriamanitra ny fiadanana ane omba antsika tsirairay avy. Misaotra tompo. Ny mikalo tsy ambali tokoa ny tsimanga, ny maneny tsisy menaka mafaitra, ny manetsa tsisy rano manakofa, fa ny fivoriana tsy natrehandreo ray aman-drenindreo manahirana. Ka dia manefakasitrahany zay ray aman-dreny amin'izay nataonareo rehetra tamin'ny fanatanterana azo Zaikabe zao. Ny fiarakaretsaka misy sarany, ny karapanondro dia misy laharany, zaza vao teraka misy anarany fa ny teny natomboka misy farany. Ka maraparana an'izao teny fitenenana zao tsika dia ao ny ray aman-dreny filohan'ny fiangonana Loterana Malagasy izay tondra sy amarana izao fandraisam-pitenenana zao. Mampandroso anao ray aman-dreny, menanao ny fitenenana. Nareo ray aman-dreny filohan'ny synodam-paritany rehetra sy ny membre ny KMSL, ianareo Bureau National ny FKTLM, ray aman-dreny filohan'ny synodam-paritany Manakara sy ny Bureau ary ny mpiara-miasa rehetra, ianareo mpitondra fanjakana zay tariny governoran'ny faritra Fitovinany, ao ianao Andriamatoa Préfet, ao ny bentanàna mivady, ao ianareo solotena-panjakana avy amin'ny assistant parlementaire na ianareo avy amin'ny direction maro samihafa eto Manakara, avy amin'ny fitandroana ny filaminana, isika rehetra ray aman-dreny pastora avy amin'ny synodam-paritany misy atsika, zay tarin'ireo toniany KTLM isa synodam-paritany, ao ianareo ray aman-dreny samihafa, ao isika mpizaika rehetra avy amin'ny synodam-paritany varo amby roapolo avy eto Madagasikara sy any ivelany. Fifaliana lehibe ny ahafahantsika ny fanatrika teto, nandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra, ahafahantsika rehetra ihany koa niaraka nandritra ny herinandro. Noho zany ny fisaorana dia tolontsika an'Andriamanitra zay antony fahatanterahany ty Zaikabe ity. Manolotra fisaorana feno koa nefa ho anareo ray aman-dreny rehetra, ao ianareo filohan'ny synodam-paritany rehetra zay manatrika eto, manao zava-dehibe ity fotoana iarahantsika amin'ny tanora ity, ianareo membre KMSL, ianareo tonia nasionaly samihafa, ao ny tonia nasionaly ny diakona, tonia nasionaly ny VLM zay efa teto, tonia nasionaly ny FKTLM. Ao ihany koa ianareo ao anatin'ny Bureau ny FKTLM. Tsy mora ny manatanteraka ao anatin'ny fotoana fohy ny fiovana, vokatry ny fabetsahany zanatsika. Ny leader dia afaka miatrika ny fahasarotana amin'ny fotoana rehetra. Nasehonareo amin'ny finoana fa hainareo nandamina,
hainareo nandrindra satria nataon'i Jesosy io mpitariky ny fiangonana anareo. Dia sady miaraba anareo bro nasionaly, ianareo komity nasionaly ny fikatelema rehetra. Amin'izany ezaka vitanareo nampiseho ny aitarika, nefa nampiseho ihany koa ny amin'ny mahampitarika ato amin'ny fiangonana, afaka mitondra ny haavon'ny zaika ny fikatelema fa 2020 izay nataontsika. Jesosy ny tompony fiadanana, ombanareo hatrany, ampaheranareo koa amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny hoavin'ny tanorantsika. Mankasitraka tompoko. Tondra fisaorana manokana ho anareo atao anatin'ny synodam-paritany Manakara, izay tarihinao président. Ao ianareo birao rehetra, nisy koto ny dekona mpiara-miasa aminao. Ao reo mpandrindra ny fotoana rehetra, tsy natory andro, tsy natory ala. Raha vao naheno fa efa tsy tafiditra an-trano sady ny mpizaika tamin'ny andro voalohany. Niaraka tamin'ny fitondram-panjakana ianareo, nanao ny lamina sy ny fandaminana rehetra, miaraka amin'ny fiangonana teto an-tampon-tanàna, ka nasehonareo fa tsy ray aman-dreny fotsiny ianareo, fa nasehonareo ihany koa fa olon'ny finoana afaka manala misarotra ka tanteraka sy lavorary ity fotoana ity no ianareo. Mankasitraka anao président sy ny mpiara-miasa rehetra. Re ray aman-dreny mpitondra fanjakana, ao ny député Mianadazy voafidy teto, ao ianao andriamatoa gouverneur mivady, ao ianao andriamatoa préfet sy ny mpiara-miasa taminao, andriamatoa ben'ny tanàna mivady, ianareo mpitondra fanjakana rehetra, mon colonel sy mon général, ianareo avy ao amin'ny fitondram-panjakana rehetra, fisaorana Rangandria no atolotry ny fiangonana Luterana Malagasy, ny ezaka rehetra vitanareo tao agnatin'ny herinandro. Niaona taminareo tsirairay izay, nitondra ny fisaorana feno, nefa koa nanao ny fangatahana araka izay azo atao mba hampirindra sy hampilamina ity fandraisana ny zaika be ity. Tsy ny ravoravo-tanana ianareo, fa nasehonareo ny mahatompony ity tanàna ity, ka ny olana kely indrindra hatramin'ny olana sarotra indrindra dia nidiranareo an-tsehatra ahafahan'ny mpizaika rehetra tsy nahazo trano ihany fa voavaha ny olana hatramin'ny lafiny amin'ny fandriam-pahalemana izany. Saotra betsaka Jesosy tompony fiadanana no ombanareo, ambinin'Andriamanitra amin'izay atao rehetra, ka izy tompony hery sy ny fahefana, izy manan-kariam-pahasoavana no hameno ny harena rehetra, na amin'ny lafiny ara-nofo na amin'ny lafiny ara-panahy. Mankasitraka Rangandria tahin'ny tompo. Ramatoa governoran'ny faritra Atsimo Andrefana, misaotra anao manokana, niaraka amin'ireto tanora maro, tsy ny solotena ny faritra Atsimo Andrefana fotsiny, fa nandray anjara feno tao anatin'ny fitoam-pivavahana sy ity zaika be izay nataontsika ity. Dia mitondra fisaorana ho anareo mivady amin'ny ezaka nataonareo ho amin'ny asantsika. Mankasitraka tompoko. Misaotra ho anareo teknisianina rehetra, atombokako avy amin'ny ray aman-dreny toy ny diakona mivady sy ny la précision izay efa natao namana teo ny fisaorana mba hampakasitrahana ny ahafahantsika nanatanteraka ity zaika ity amin'ny alalan'ireo harena nomeny tompo anareo. Naverimberina iteto fa tsy takatry ny vola ny fanomezana izay nataonareo, fa noho ny fitiavana dia nataonareo zava-dehibe zany. Eto am-pamaranana noho ny orana, misaotra anareo mpiteny rehetra izay mandray anjara, ny teknisianina rehetra, ao ianareo radio, ny Viva, ny radio teny fiainana, ny radio MBS, ianareo avy eto an-toerana ny radio sy televiziona malagasy, ary ianareo haino amanjay rehetra
napita mivantana ny fotoana teto nandritra ny herinandro isaorany anareo tamin'ny ezaka nataonareo tsy napita ihany fa ny ezaka araka izay azo atao koa napisy vidiny sy lanjany ity zaika be ity. Andeha ody isika ry tanora malala ho dia tsara tsodrano amin'ny toerana ho diatsika. Jesosy nombatsika amin'izay aleha, izy no hitantana ny diatsika ka ambin'ny tompo amin'ny lalana ary ambin'ny tompo tonga matsara amin'ny misy atsika. Manao velomanareo ato amin'ny fitondram-panjakana izay tompony ity tanàna manakara ity sy ny synodam-paritany. Andeha ody ahay ragnandria eto nareo tompon-tany tsy manao veloma tsy mbola hipody fa hamangivangy matetika satria tanàna malalanay ty manakara ity. Mirary soa antsika rehetra ho tahin Jesosy. Isaorantsika ireo ray aman-dreny zay nandray fitenenana teto ny fandimby nanatanteraka izany. Misaotra an'Andriamanitra koa isika zay mamafy rano antsika mba hangatrehantsika tsara isika. Ary indreny fifaliana mahita atsika fa tsisy miala eo. Zay lazana fa tena mahatoky amin'ny fanompoana ny tompo ianareo. Tena fifaliana zany. Ary lazaiko hoe fahombiazana amin'ny asa fanompoana zay rahantsika rehetra manatanteraka izany. Miarabanareo amin'izany ilafiny anankiray izany. Hotoizako ty zavatra vitsivitsy ty mandra-pijanonan'io oran'io fa hijanon'io rehefa tapitra ny firesaka eto. Aza malely ny fonareo. Ny resaka voalohany fampahatsaivana. Sady miresaka aho zany no iangaviana miaraka amin'izay mba hiomana ato ambadika ato. Ny antoko pira tanora fanevan'i Kristy avy ao Ambalavao Fianaratsoa. Ato efa miomana ambadika ato ianareo satria ianareo nanao ny rakitra voalohany. Ira voalohany ira ray. Miomana tahaka zay koa Katekabe avy any Betela Morondava. Dia miomana tahaka zay koa ny Ziona Fahazavana avy any amin'ny FLM Ambohipaly Betafo. Miomana ato ambadika ato ihany ianareo. Fantatro fa tsy sira ianareo ka horavany orana. Dia ao ianareo dia amin'izay miala eto tonga dia miroso avy hatrany isika. Fampatsaivana, ampatsaivana isika KTLM rehetra manerana ny synodam-paritany mirafitra amin'ity efa KTLM ity. Fa tsy mbola miova ny fanapahan-kevitry ny komity nasionaly zay nankatoavin'ny KMSL. Zay nanambara fa ny KTLM, ny pastora ihany no mahazo manao robe misy zioga. Noho izany ny KTLM dia isany anankiray tsy mahazo mampiasa ny robe misy zioga. Ny hoe zioga ny mahazioga tsy izy misafelika any amin'ny hatoka ihany, fa izy manana endrika antependium eo amin'ny tratra tahaka izao ahitanareo ny ataon'ny pastora rehetra izao. Io dia tsy azontsika atao. Hitako maromaro isika manana izany robe izany, hatsaraina ireny mba hifanaraka amin'izany fanapahan-kevitra izany. Faharoa, iala eto isika andeha hody amin'ny toerana zay nisy atsika. Mijojo ny orana, malama ny lalana. Noho izany iangaviana ianareo mpamily rehetra zay mantondra ireo tanora ireo. Ary angaviana koa ianareo tanora ka ny mpamily angaviana tsy andeha mafy. Ianareo tanora iangaviana mbo ihany no arahita. Fa ny tompony no very. Anankiray misy telefona ka raha misy manana telefona very mitondra ny KTLM synodam-paritany Menabe. Nahita telefona anankiray izy, raha anao izany dia entony proof manamarina ny maha anao azy. Eto ihany koa misy solomaso anankiray hita. Solomaso famakina soratra izy ty. Ka raha misy ny tompony dia manatona ahindray izy makazy mba mifanamarinana magnanao azy. Anankiray voalohany
manentana antsika rehetra eto amin'ny synodam-paritany Manakara, indrindra isika manodidina eto fa hisy gala evangelika lehibe zay atao ao amin'ny FLM Mangarivotra ho amin'ny ezaka fanamboarana ny tranom-piangonana ao amin'ny FLM Tanakidy Ambatrazo Filovana Ambila. Dia hisy gala evangelika lehibe iarahan'ny Katelemy Akony Lotera avy ao Toamasina, ny Katelemy Voravaratra Fianaratsoa Akrify, ny Katelemy Tamikria Ambatomaro Tananarivo, ny Katelemy Solofody Jesse Mangarivotra, zay hatao an'io tolakandro amin'ny 3 ora sy sasany ao amin'ny FLM Mangarivotra. Koa manentana antsika rehetra fa izao ny fandraisana anjara, ny VIP roa alina ariary, ny fanasana ray alina ariary, ny fidirana tsotra 2 arivo ariary, dia manantena antsika rehetra ho tonga hanatrika izany. Filazana manaraka ho an'ny vehivavy rehetra eto Manakara, vehivavy Luterana angamba ity satria fikambanam-behivavy Luterana nanao ny filazana. Ilazana ianareo zay soratra anarana ianatra zaitra fa niova ny fotoana ka tsy alatsinainy 18 septembre 2025 intsony fa natao talata 19 septembre 2025 maraina amin'ny 8 ora eto amin'ny FLM Tanambao Manakara. Ny antony dia mbola alamina ny toerana noho ny fandraisana ny Zaikabe FKTLM. Dia taratasy farany filazana avy amin'ny SEFAM ho anareo tanora lahy sy vavy 20 hatramin'ny 30 taona dia mandray mpianatra vaovao ny SEFAM na ny sekoly fanomanana mpitsabo ao Antsirabe. Ho anareo zay manana ny diplôma Bac série A2, série C, série D ary ny série S. Aza dino ny relevé de notes tamin'ny baccalauréat. Ny sara-pisoratana anarana 5,4 alina ariary. Ny fanadinana, ny farafandraisana ny antotetartasy azafady ny 2 septembre 2025 zao. Ny fanadina ny adina antsoratra de 23 septembre 2025. Ary raha misy filazana fanampiny tianareo hazava kokoa de raiso zao lahara izao 034 81 55 034 90 361 55 na ny 033 90 167 95 033 90 167 95. Raha tsy araka dia manatona ny filoha farany mampandroso ny avy ao amin'ny ampiasao ny talentanao mahakasika ny fanolorana ny fifaninanana. Fa melohan'izay dia misy boaty efatra ny rakitra zay ataontsika amin'izao. Ny telo la efa mahazatra 1 2 3 fa ny fahaefatra dia boaty ataontsika hanohanana ny asa misiona zay ataontsika anivelany. Ka io boaty fahaefatra io no omena ho anjara brikitsika FKTLM mampandehanana zany asa misiona anivelany zany. Ka dia atolotra ny tompon'andraikitra amin'ny ami izany boaty izany. Ka tsy ho isaitsika eto, tsy ho zaraitsika mpandrindra fa ianao no mahalala zay alefany aminao direct izy dia agny manisaka azy dia omenao ny ampahany mba hanohanatsika koa ny omeniriny fonja ho amin'ny fanohanana ireo fonja ireo. Asatsika daholo zany rehetra zany fandraisa briky ny FKTLM ho fanatanterana zany asa izany. Dia mandroso tompoko. Misaotra nanome fitenenana. Miaraba asika KTLM manerana synodam-paritany natratra ity andro farany ity. Misaotra manokana ny Tonia sy ny Brao Tariny zay nanaiky ny fanatanterana amin'ny fifaninanana zay nikarakaray ny ampiasaon'ny talentanao. Ka dia makasitraka amin'izany fiara-miasa zany. Ny valin'ny fifaninanatsika dia toy izao. Synoda 1 no tafakatra tamin'ny dingana famaranana. Ary ny 3 voalohany amin'ireo no hotolorana, fanomezana sy tohana
amin'ity andro anio ty. Amin'ny ankapobeny dia tsara daholo ny tetikasa avy amin'ny synodam-paritany tsirairay avy. Ary sahirana izahay mpitsara no ny sivana, kanefa fifaninanana moa dia tsy maintsy misy ny mandresy ary tsy maintsy misy ny resy. Toy izao ny vokany fifaninanana. Ny synodam-paritany nahazo ny laharana voalohany dia ny synodam-paritany alaotra. Mampandroso ny tonian'ny synodam-paritany alaotra ary ny mpanolotra ny tetikasa. Ny synodam-paritany nahazo ny laharana faharoa dia ny synodam-paritany Toamasina. Ao ve Toamasina? Mampandroso ny tonia avy amin'ny synodam-paritany Toamasina sy ny mpanolotra ny tetikasa. Ny laharana fahatelo dia iza? Iza? Espianta. Ny anton'ity fifaninanana ty dia fanetanana antsika tanora, indrindra isika KTLM, mba hitrandraka ireo talenta hafa. Ny zava-misy dia ny hira ihany no tena voatrandraka isika KTLM. Kanefa dia manana talenta maro isika tanora. Anisany fanetsiketsehana sy famoazana an'izany talenta tsika zany ity fifaninanana ity. Ko dia makasitraka ny mpandray anjara rehetra, makasitraka ny birao rehetra izay nanaiky ity fandamina ity. Manainga ny ray aman-dreny filohan'ny FLM mba hanolotra ny fanomezana ny tonian'ny FKTLM, tonia nasionaly, ary ny filoha. Ny lokany nomena voalohany dia teti-bola ray tapitrisa ariary. Ny laharana faharoa dia nahazo 5 hetsy ariary. Ary ny laharana fahatelo dia nahazo 3 hetsy ariary. Io dia toana voalohany ihany fa izahay dia hanoana ny tetikasa rehetra 110 izay tafakatra tamin'ny dingana famarana, hanoana arakevitra sy tolotsaina afasika mamita an'izany tetikasa fizakatenan'ny synoda, fizakatenan'ny KTLM eo anivon'ny synoda zany. Ko dia makasitraka makatelina amin'ny zaikabe manaraka indray. Sotra tompo. Misy filazana latsaka tampoka tahaka ny orana teo ity. Ilazana isika KTLM synodam-paritany Manakara. Fa raha tapitra zao fotoana izao dia manadio ity toerana ity isika, vao mody any an-trano. Fa nampin'izay iangaviana isika rehetra izay mipetraka amin'ny toerana io, jereo ny manodidina anareo ka raha misy taratasy na sase na inona dia tsipony ataovy anaty paosy mba ho solon'le volanao ny voaka tao. Dia mandroso ianareo lay anao nirakitra feroso mirakitra isika satria zay le nolazaiko teo hoe mijanona io oran'io rehefa tapitra zao fitenenana zao. Janona izao no rakitra isika. Dia miomana ianareo olona efatra isaky ny synodam-paritany anisan'ny rakitra. Isana miaraka ao koa ny boaty faefatra mba ho fantatra firy le izy. Fa manay tonia hoe sao dia ataonareo nahenako nisa, nisainay ihany ray aman-dreny fa aza manay ianao, isainay. Hadin'ny tompony eto ity telefony anankiray ity. Ataoko anaty posty tsy fantatro izany tompony dia mandray azy amiko ihany rehefa avy eo. Ny nandray fitenenana teoko angamba tompony ity nanan'olotra tsy fantatro.
ady mahamay sy sedra tompo no indro famandrohy ny fiainako mila hahakivy ahaketrakireo mampivaraho tsana mampamoifofa ny fitantanana Jesosy tompo no mampahery ahy amin'ny adiko fa ny tananao dia totsimba nandao natsotranao aikady manaiky aho manaiky aho fa izao nola hatravyany aminao manaiky aho fa izao novo asoratra ho ay manaiky aho fa ny ombonda lanambiko ianao ny fiainako tompo homeno hanjakao defa tompo tena manapotika itoko mila hampihemotrany finoko anao ka mitarikay hanao ny ratsy tokofa ifuna kwa vukundi hutavitaku manaikia faisangula hata yanyaminao manaikia faisangluvu asu Hey.
ketukatsiro tsiteluinge na vuinimba amunjana hey natutiani bakange have munzingitande nganda ketukatsiro tsiteluinge na vuinimba amunjana vinge itesuzana eka Ilkwa it's a susiking Jesus is a ikawahu ilkwahe Jesus sikwinge hampandumba bevata Jesus yangana ruaranga hampandumba suwana behatea amarula ina maliga hey hanzarangi bevata Susavangana ruaranga ampandu basuane beate andarula ida majenga inge ye it's susiza eka ilkwa he it's susikwinge Jesus sikwinge iwa vaungana faiwe Jesus siza iwa vaungana iwa vaungana Jesus sikwinge faiwe Jesus is I you are vangana faiwe mba tsy isin'ny mety ho accident sanatria dia mba milamindamina kely isika amin'ilay fivoahana sy fidirana ny vavahady ao amin'izao tsika miteny zao fa tsy hoe rehefa avy eo akory fa le amin'izao tsika miteny zao mba hiangaviana mba hilamina tsara eo amin'ny vavahady
Amri Jesus ama Jesuslova le hira, Jesuslova. Jehovah luva hitarana kilevi ikambara kwetu izao sajaina niu nyanzara luva lipano pwanke chini yo Jesus luva tika panu panihu katanu mafisa gataka veri gatesura kapuna wa Jesus luva tika panu panihu katanu mafisa gataka veri
manarako eto izao sarainanio ny anjara lovan'ny mpanompo ankehitriny Jesu antsika Batanize Kade surati apuna wa Jesu antsika Batanize Kade surati apuna wa Ni fiumu nanasi ni fitiaba ni teni nanjamani chati aluvakua ila yazu zaini zaliani deluva yani kuwa yu azadinu handani chau ni luvan sikya timeti simba botairi ikadi ya sami majaisa vazai simana na aniu deti padu Jesu Alleluia ansika Batanize Kade surati ampuna wa Jesu Alleluia ansika Batanize Kade surati ampuna wa Luvan sikya katuriu Luvan sikya Alleluia Luvan sikya katuriu Alleluia Luvan sikya Alleluia Ambenu tsara nyanzara nau Vanyanzara nula nekatsi umenya nau Vanzara luva Jesu tia Jiro panuta afaka Jesu ansika Batanize Kade surati akuna wa Jesu Alleluia ansika Batanize Kadanu Kade surati akuna wa Luvan sikya katuri Alleluia Luvan sikya katuri Alleluia Luvan sikya katuri Alleluia Io mana amin'ny firosona amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isika mandra pisiany fandaminana
ho amin'ny fanatanterahana izany fandraisana fanasany tompo izany dia vakiko ireto filazana maika ireto. Anankiray iangaviana Ezio sy ny bebeny fa efa ianareo ihany no andraisan'ny fiara eo ambavahadiny fiangonana katedraly Tanambao. Iangaviana Ezio sy ny bebeny mba hanantona ny fiara eny ambavahadiny katedraly Tanambao. Iangaviana ihany koa isika zay nahita telefona Realme C33 very omaly maraina. Raha nisy nahita azy isika dia manatitra azy ety aloha na miantso ny larana 033 38 221 71 033 38 221 71. Toraka izany ihany koa nisy telefona latsaka tamin'izao maraina izao tao amin'ny toerana tsy voafetra dia iangaviana ianao anatitra izany ety aloha. Zay telefona Android marka Itel na omena ny toniany KTLM Sultapartany avaratry mania na miantso ny larana 034 73 505 81. Iangaviana isika efatra isan-tsinoda mba ho ao amin'ny toerana fanisan-drakitra. Ny avy amin'ny Sultapartany Horombe Madame Valérie avy any amin'ny filovana Sakalalina manisa rakitra ianao tompoko. Madame Anita filovana Ambarata manisa rakitra ianao tompoko. Madame Olivier filovana Iosy manisa rakitra ianao tompoko. Madame Randria filovana Betesda Manjaka manisa rakitra ianao tompoko satria olona mahatoky ianareo. Dia iangaviana koa ianareo zay tsy teknisianina ao anatin'io tanty fotsifotsy lavalava loha io mba ivoaka io trano io raha tsy teknisianina ao ianareo fa sahirana ny teknisianina miasa hanika tena mikatsokatso ny fitaovana ampiasaitsika. Iangaviana ampanajana ianareo mba hanajanareo an'izay fiangaviana izay koa ivoaka avy hatrany mba ahafahany olonareo miasa ankalalahana fandaminana ny raharahantsika. Latsaka ny orana andray ny fanasany tompo isika. Ya, dia meko ny président Sinoda ny amin'izay fandaminana mahakasika izay. Fandaminana ny amin'ny fandraisany fanasany tompo. Iangaviana ampitiavana isika mba handray ny fanasany tompo ampilaminana, ampitiavana, ampanetretena. Ka ireo ray aman-dren'ny pastora dia efa voalamina hatramin'ny omaly. Iangaviana ny diakona mba hikarakara helo ho an'ireo ray aman-dren'ny pastora ireo. Ny diakona hikarakara helo ho an'ireo ray aman-dren'ny pastora ireo. Ny mofom-pandraisana dia aoka mba ho tazomina ao agnatin'igny sachet igny ihany fa sy avoaka amin'ny lovia. Efa eto ny tompon'andraikitra ny amin'ny filaminan'ny fandraisana fanasany tompo dia omeko anazy ny fandaminana amin'izay. En tompoko, araka ny fandaminana ho antsika ray aman-dren'ny pastora dia samy handray ny postatsika amin'ny fandaminana zay natao maly mba hapalaky ny fandraisantsika. Dia ny ray aman-dreny filoha dapartany rehetra dia mampandray ety amin'ny estrade. Dia araka nefa nalamitsika maly misy koa ny pastora zay mbola tsy voalamina omaly dia tsy misakana atsika hanatanteraka ny fandraisana. Dia pastora N valo ny ety aloha amin'ny latabatra araka nefa nalamitsika dia 20 amin'ny anankiray ato, dia 20 amin'ny anankiray ato, dia misy pastora 20 koa aty amin'ny
tribune aty amin'ny akavia ety zany dia niary amin'ny faran'ny terrain zany dia samy handray ny toerana zay efa voalahatra atsika ary tsy misakana zay mbola tsy nanatrika ny fandarana tao tamin'ny maly zay rehetra zay tompoko dia mba ho vita malakilaky ny fandraisana fanasany tompo zay ho tanterahasika makasitraka atsika rehetra tompoko. Toy izao ny fomba ataontsika amin'ny fandraisana fanasany tompo mandeha milahatra nareo maka mofo dia avy eo amin'ny pasteur anankiray mandray divay dia mipetraka amin'ny toerana misy anareo zany hoe mandeha milahatra mahitsy zany manatona an'le station misy ny pasteur mandray mofo dia mihinana dia mandray divay dia mihinana dia amin'ny farantsika vao manao ny tsodrano Jesosy Kristy tompo vomy tamin'ny hazo fijaliana. Ireo zany ny fomba ataontsika ao anatin'ny fandraisana fanasany tompo. Kau derai na tuku
anao sady rainay sy toa andriamanitra mandrakizay amin'ny alalany Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanolotena ny soloanay amin'ny alalany koa no ankalasany antsely ny fiandriananao sy arany fiangonana any andanitra sy ty antany midera ny anaranao amin'ny fiobiana ary zahay koa izao miara-manandratra ny feonay aminy ka amin'ny fanajana lehibe no ideranay hoe Re Kristiana malala aoko isika siaro an Jesosy izay maty ny solontsika sy nisangana ho fanamarinana ansika ary aoka isika hiara-misaotra sy mivavaka. Misaotranao zahay ry Jesosy Kristy Tompo, midera ny anaranao zay ry zanak'Andriamanitra ilay tokana mpamonjy anay, ankalazainay ianao no ny fitiavanao zay mahery no ny fahafatesana. Ary zahay izay tonga eto amin'ny latabatrao andray ny tenanao sy ny ranao, dia mangataka mba hataonao manatrika anao amin'ny fomanetry tena sy marina. Ampiraiso aminao ohatra ny sampana amin'ny voaloboka izahay, ampianary fankatia tahaka ny mitiavanao anay izahay, ary aoka izahay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo ny fihononana sy ny fifaliana aminao. Ry zanak'Andriamanitra nitondra ny fahotana izao tontolo izao iantrao izahay. Ry zanak'Andriamanitra nitondra ny fahotana izao tontolo izao omeo anay ny fiadananao. Isaiah andanitro wa masinina ni anarana utungani ni fanzakanao atawani ni sitrapunao eti antani takania ni anda nitra umeuanaeni wisaianina sasa wanai
ary mamelany helokay taka ny namelanay izay meloka taminay ary asa mitondranay ho amin'ny fankampanay fa manafanay amin'ny raty fanao ny fanjakana sy ny ry ary ny voninay trama ndrakizay. Jesosy Kristy tomposika tamin'iny alina iny izay namadianazy dia nandray mofo ary no nefa nisaotra izy dia novakiny ka natolony ny mpianatra ary ho izy ray sokano ity no tenako izay ome nao anareo izao no ataovy ho fasiarofanay ary toizany koa no nandraisiny ny kapoaka rehefa nisakafo ka no nefa nisaotra izy dia natolony azy ary ho izy misotro amin'ity ianareo rehetra ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay alatsaka ho anareo ho famelan-keloka ko anao vinanao no misotry anareo dia izao no ataovy ho fasiarofanay.
Efa malalaka be aty aloha raha mbola misy tsy nandray any aorianany tompoko. Ho an'ireo station rehetra efa nahavita dia efa azo aterina ny bidon sy ny ambiny rehetra. Raha mbola tsy nandray ny ao amin'ny fanisan-drakitra tompoko dia mandrosoa.
Miara-mitsangana isika rehetra. Jesosy Kristy tompontsika izay vomy tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty no efa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra. Isany no ampahery sy aronareo amin'izany finoana maro no fiainana mandrakizay ho aminareo ny fiadanana. Amen. Aokisika isaotra sy vavaka. Andriamanitra tsy toa rehetra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay eo. Misaotra anao izay no namahananao anay ny tena mandrano Jesosy Kristy tomponay. Ary mangataka aminao izay no ny famindramponao mba ho asavinao reny zava-tsy homenao reny. Ampahery ny finoanainao sy ampifangatianay indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Aminareo anie ni Tompo. Ita ianareo anie ni Tompo ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminare ho anie ny Tompo ka hiantra anareo hanandratra ny tavany aminare ho anie ny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Hallelujah.
zao dia ambarako famikatona ny zaika be fa 12 ny efkatelem zay natao teto Manakara ny 12 hatramin'ny 17 aogositra 2024 zay mitondra ny fanevana laina amin'ny apokalipsy 2:2-10b manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Sotran'Andriamanitra isika ary miaraba nareo katelemy rehetra na vita soamantsara zay kabe fa 12 teto amin'ity solondaparitany Manakara ity dia raina sy omena voninahitra amin'izany Andriamanitra noho ny fahasoavany tamin'ny tantanany antsika rehetra. Amarana tanteraka ity fanimpom-pivavahana ity isika ka iarahantsika manao ny hira fanevana ity zay kabe ity. Ny zay kabe manaraka dia tonga tsoela tahaka ny volan'ny knapo sa ny fandrenesanareo azy. Mbola eto Manakara isika izao ny komite nasionaly zay vory any Diego no handinika ny amin'ny tena fanapahan-kevitra mahakasika ny zay kabe manaraka. Efa misy any nareo agny fa tsaho igny. Aoka hivavaka isika rehetra. Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitrakao hataonay. Andriamanitro, misaotra anao ihany koa izahay satria nataonao tanteraka teto amin'ity synodam-paritany ity ny zaikabe fa 12 ny FKTLM. Ary ankehitriny dia ifandao izahay hamonjy ny toerana sy ny fonenana nisy anay tsiraray avy. Ianao no angatanay ry Tompo aniraka ny anjelinao ho loha lalanay
sy vodilalana amin'ny alehana rehetra ny tananao mahery no hitantana zay rehetra mandeha ka tongavany soamantsara ny amin'ny toerana zay nisy atsiraray avy ary ny tananao mahery koa no iazonanao zay mbola mitoetra eto ka haharitra hahatoky ao aminao mandrakariva ampio ihany koa zahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isanandro zay amin'ny fitondran-tena masina ary ny teninao no hitokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana amen. Dia manao veloma mandram-piaonantsika rehetra soavadia tongava soa amin'ny toerana misy antsika tsiraray avy fiadanan'i Jesosy hombanareo.